Alléluia, miarahaba-nao ny anaran'i Jesosy Kristy izay fiangonana Kristam-Basia Madagasikara anio talata 12 ny volana aogositra taona 2024 izao. Ampifaliana foana no izarainay anareo ny rasodiny famarinana izay nosoratany lelan'Andriamanitra Pastor Kristoya Kilome izay tsy iza fa ilay filompanorona ny fiangonana Kristam-Basia maneran-tany. Manasanao ifantokatrana ny lohahevitra rasody antsika anio dia hoe Kristy ao amin'ny fanahinao ny ainao ary ny vatanao. Alleluia, mahatalanja ny zava-pianaran'izany hiditra amin'ny andiny fandokafana antsika amin'izao fotoana izao ny ten'Andriamanitra nalainy eto dia ao amin'ny Kolosiana 1 ny andiny 17 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny areny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny Jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Alleluia. Toy izao ny famelabelahana lelan'Andriamanitra manasanao hifantokatrana ny zavatra goavana indrindra mety hitranga amin'ny olona iray dia ny mandray sy mahafantatra an'i Jesosy Kristy. Mampisy antony ny fiainanao ary mampitoetra ny fandresenao amin'ny ota sy ny aretina ary ny divoly ny teniny sy ny fanatrehany ao anatinao. Alleluia. Ny olona dia efa misy aina ary monina ao anaty vatana. Rehefa nateraka indray ianao dia mandray ny toerany ao amin'ny fanahinao Kristy. Fa ny fisehoany eo amin'ny fiainanao dia tsy maintsy mihoatra ny fanahinao ary miantraika any amin'ny ainao sy ny sainao ary ny vatanao zany. Mety nateraka indray ny olona iray fa mbola mifampitolona amin'ny fisainana ratsy na voagezan'ny divoly izy. Ny anton'izany dia ny aina izay misy ny saina sy ny fihetsem-po ary ny sitrapo dia tsy maintsy miondrika amin'ny fifehezan'i Kristy koa zany. Rehefa miseho ao amin'ny ainao Kristy dia vaozina sy ovavao zany ianao, zany hoe avaozina ny fisainanao ifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra. Raha tokony saina tahotra sy tsy fahombiazana na faharesena dia misaina finoana fahombiazana fandresena ny fanapahana ary ny fahamarinana ianao. Matsapa ny fihetsem-pon'Andriamanitra ianao ary mihetsika araka ny sitrapony ihany koa. Izany no mahatonga ny Baiboly ananatra antsika ao amin'ny Romana 12:12 mba anavao ny saintsika isika. Hoy Jesosy Tompo ao amin'ny Jaona 4:12 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no tia ary izay tia ahy no ho tiany raiko ary izaho ho tia azy ka izy eo aminy. Amen. Midika izany fa afaka maneho ny tenany aminao Jesosy Kristy. Tsy ao amin'ny fanahinao fotsiny izy fa ao amin'ny sainao ihany koa mameno anao amin'ny fisainan'Andriamanitra rehetra zany izy. Raha marary ohatra amin'ny vatanao androany ny anilainao dia ny fanehoana an'i Kristy ao amin'ny vatanao rehetra hiazonanao amin'ny fahasalaman'Andriamanitra izany rehetra. Ny fisehoany eo amin'ny fiainanao dia manakisaka izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra. Raha miseho amin'ny ratsambatan'olona iray tsy malemy Kristy dia raha hoe miseho iaho eo amin'ny ratsambatan'olona iray malemy Kristy dia ho sitrany izy. Dia tsy ho malemy tsony.